ianareo izay no asoavina ny tompo momba anareo. Izany fiarabananjely zany ny arabanantsika rehetra natratra zao krismasy 2020 zao izay fanankalazantsika nandritra ny herinandro faranantsika ny hariva. Ny hira faneva sambatra no raitsika. Isika ivavaka misaotra anao zay tompony tompo mpanjakany mpanjaka, Andriamanitra mahery, Andriamanitra mpamonjy, naniraka an Jesosy Kristy zanakao ianao. Misaotra anao zay satria te hamonjy anay ianao. Misaotra anao zay ry Jesosy Kristy satria nanaiky ianao ny hetry tonga olombelona, ny aina ny fiaina amin'ny olona, sasatra, nona, nangetaeta, marary ary maty. Misaotra anao zay satria fitiavanao anay zany. Misaotra anao zay fanamasina satria ianao nahatonga ny Jesosy Kristy ho nofo tao amin'ny Maria Virgine, araka ny nampilazain'ny mpaminany izay fen'ny fananao masina, araka ny tao amin'ny Simeona izay fen'ny fanahy masina, tao amin'ny anam-paminany izay fen'ny fanahy masina. Koa misaotra anao zay fanahy masina izay nanaovana batisanay ka mahatonga anay tafaray amin'ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Koa raha ankehitriny raha mankalaza zao krismasy zao zay nahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo tetỳ an-taminy, tsy hainay tsy hisaotra, tsy hainay tsy hidera, tsy hainay tsy hankalaza, fa omemboninahitra ianao Andriamanitra avo indrindra, omemboninahitra ianao Jesosy Kristy, omemboninahitra ianao ny fanahy masina. Ka mianta aminao indrindra zay fanahy masina. Tsy mahay mankalaza anao zay, tsy mahay manome voninahitra anao zay, fa ampianaro ankehitriny hamasino mba hahay ankalaza zao andro izao, andraisanay zay rehetra tianao omena anay amin'ity fiangonana ity. Koa misaotra anao zay ry fanahy masina fa ianao dia efa nahatoy izao anay ka nahatonga anay vory maro eto, fa tsy mba ny herinay na nitanjakay, fa noho ny fitantanan'ny fanahy masina ny fombanao anay, ka maro ny tsy nahatratra izao fotoana izao tamin'ny krismasy taondasa niaraka taminay, kanefa zay zao nahatratra isaoranay ianao renodimandry, isaoranay ianao koa ny fahavelomana nomenao anay. Koa Jesosy Kristy ane memboninahitra dia ilay nampianatra anay vavaka manao hoe ny Luka toko voalohany andininy fahavalambinipolo hatramin'ny fahasivamfitopolo ny arahantsika rehetra manonona ho fideran'Andriamanitra. Luka toko voalohany manomboka amin'ny fahavalambinipolo hitantsika amin'ny fandaharana. Amin'ny aran'ny Tompo manao hoe isaorina ny Tompo Andriamanitra n'Israely fa nitsinjo ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy. Nanangana tandrom-pamonjena ho antsika
amin'ny taranaky Davida mpanompony izy, araka izay nampilazainy tamin'ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola. Dia famonjenantsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanan'izay rehetra mankala antsika, nanefa famindram-po an'ny rajantsika izy sady mahatsiaro ny fanekeny masina. Dia ny fianianana izay nianianany tamin'ny Abrahama razantsika, hanao izay hanompontsika azoantsika manompo azy tsy amin'ny tahotra, satria afaka amin'ny fahavalontsika isika, amin'ny fahamasina sy ny fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra iainantsika. Ary ianao ry zaza dia atao hoe mpaminamy avo indrindra, fa ialoha anatreh amin'ny tomponao ianao, amboatra ny lalana, hanomeny olona fahalalam-pamonjena amin'ny famelamina ny elony, noho ny halehiben'ny famindram-pon'Andriamantsika izay posahany mazava avy amin'ny avo antsika, ampamirapiratra amin'izay mipetraka ao amin'ny maizina sy amin'ny aloko ny fahafatesana, anitsy ny diantsika ho amin'ny lalam-piadanana. Amen.